Varana avy amin'ny polisy pirenena tao aorian'ny trangana hafatesana ny zanaky ny milisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny fianakavian'ny polisy pirenena manerana nosy dia maneho ny fiaraha-mior sy ny makahery ny fianakavian'ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena manoloana ny nahafatesan'ny zanavavy. Ny polisy pirenena dia manameloka ny fihetsika nataon'ilay polisy mpiambina namonina afaty ny zanakavavin'ny minisitra. Ny ministry ny filaminam-bahoaka dia maka lesona ary handray ny fipetra rehetra mba tsy hiverenana ny toe-javatra mampalahelo taka ireny intsony. Lafim-baovao politika hatrany kosa no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Mbola tsy hita ny tena mazava mikasika ny raha sambo nitondra jirofo rendrika teo anelanelan'ny Soanieran'Ivongo sy Sainte Marie ny volana Jiolay lasa teo. Betsaka hoy ity solombavambahoaka ity manjavonjavo ary mitaky ny hijeren'ny ministeran'ny fitsarana akaiky momba izany ny solombavambahoaka Maître Tody Arnaud. Fanazavana. Efa imbetsaka izy io resahana ary tiana tsindrina eto mihitsy mikasika an'io satria Soanieran'Ivongo atao enclavé izy nefa tsy enclavé satria accessible io amina route nationale misy goudron tsara jusqu'à Soanieran'Ivongo nefa treto zara misy ministre ray tonga tany nijery Soanieran'Ivongo tamin'izao gouvernement zao dia mba hisaritany an'le ministre rehetrarehetra mba tonga avana ianareo mba mijery Soanieran'Ivongo mba manampy ny Soanieran'Ivongo fa isorana eto ministre Roland Ratsiraka zay mba efa hitanay nijery ny district io amin'ny resaka lalana voalohany indrindra satria tsy vitany fa hanampy anay izy amin'ny fanatanterahana an'le projet fanamboarana ny route nationale numéro 5 fa io izy hanampy anay fanamboarana dia atanao amin'ny ville zay tsy misy lalana mihitsy ao mba hampitombo anay le olona andeha hamangy an'le tany sy saritanay mpanambola hafa andeha hametraka infrastructure ao. Zay zany tiana resana amin'ny resaka lalana zany dia mba miantso mpitondram-panjakana zay hanatanteraka n'iny projet de loi zay voafidinay tato mikasika ny findramam-bola amin'ny fond cohésien hanamboarana ny lalana amin'ny route nationale numéro 5. Dia tiako tsindriana eto koa zany mikasika ny resaka vahoaka ny Soanieran'Ivongo manokana zany zay satria nahenontsika tato ato fa ya 3 mois passé ngamba zay na 4 mois nisy an'le sambo rendrika tany Sainte Marie nitondra girofle dia BDB zany ny opérateur atao Soanieran'Ivongo voasambotra tanatin'io dia MD daholo ny ankabetsahan'ireo opérateur ireo zany dia efa nisy intervention maromaro moa nataonay fa zay eto amin'ny masolombavambahoaka anay miaro ny vahoaka avy any aminay zany mba tokony jeren'ny ministère ny fitsarana akaiky sy ny fitondram-panjakana koa mikasika ny dossier io satria misy zavatra be dia be tsy mazava anatin'ny dossier io satria misy zavatra misy resabola goavana be miodikodina anatin'io misy resaka osika miodikodina anatin'io efa indroa fotsiny zao tato ato io dossier io niakatra taty amin'ny ministère ny fitsarana zay tsy mazava aminay hoe inona antony nitondrana ny dossier ty amin'ny ministère. Zay zany tiana resahana eto zany dia tokony mba accélérena ny procédure mba ahafahana hitsarana le dossier hivoahan'le olona voasambotra anatin'io raha ohatra ka tsy meloka izy.